Arak'izany dia mendrim-piderana ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra tamin'ny fikarakarana ny fandraisan'ny Madagasikara ny ekipam-pireneny Etiopia omaly sabotsy iny raitra tanteraka ny fanomanana anisan'ny azo torahana voninkazo ihany koa ny mpitandro ny filaminana izay nanao ny aintsy ho zavatra atao anatin'izany fandaminana izany ankoatran'ny fenitra napetraka izy ireo dia lamina tanteraka ny teny amin'ny kianja Mahamasina sy ny Madidina. Nisy ihany nefa ny indro kely atao anatin'izany fikarakarana izany ny taraina ny mpanao gazety izay tonga marobe nanangona vaovao teny amin'ny kianja Mahamasina satria amin'izao fotoan'izao dia afararaha-pirenena mihitsy ity resaka bary an'i Madagasikara ity atao tsinitsinina nefa ny mpanao gazety na ny toerana hipetrahana anatanterahana izany asa izany ary dia tsy voafaritra tany am-piandohana hoe taiza ho aiza ny mpanao gazety no tokony asa teny ambonin'ny tribune centrale teny voatery ny afiafy ny ara-mipetraka teny anjoron'ny teny ny mpanao gazety noho ny fitiavana izay asa izay tsy mpiany ny teny ho an'ny mpitatana ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra amin'ny mba hijerevana ny mpanao gazety ho fanatanterahana izany asany izany. Eo amin'izay taranja baolina kitra ho an'ny ekipam-pirenena izay ihany ankoatra ny bary azokiny dia miatrika fifaninanana iraisam-pirenena aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina na ny UDZFOI ho an'ny latsaky ny 15 taona ihany koa ny bary U15 any amin'ny Nosy Maurice any no mandray anjara ny zandrikely malagasy. Ny zandrikely malagasy izay tafita amin'ny dingany Manasadalana ka iona amin'ny Djibouti amin'ny herinandro ambony iny rehefa nandresy any Seychelles tamin'ny sarainoatra androany tolakandro. Tanterahana any Maurice nanomboka ny 13 novambra lasa teo ka ifarana ny 20 novambra ny fifaninanana baolina kitra ho an'ireo nosy aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina sokajy latsaky ny 15 taona na ny UDZFOI U15 mandray anjara amin'izany ny bary U15 zandrikely malagasy izay tafita hiatrika amin'ny Manasadalana amin'ny Djibouti rehefa nitana ny larana faharoto amin'ny vondrona anisy azy. Androany tolakandro dia nahazo ny tapakila andehanana any amin'izany dinga famarana an'izany malagasy rehefa nandesany Seychelles tamin'ny sarainoatra. Aloha izay teo amin'ny andro faharoa dia resy ny Maurice tompo-tanàna tamin'ny 7-4. Ny Mauriciana arak'izany ny tanany larana voalohany tao amin'ny vondrona nisy ny malagasy io ka ifandona amin'ny la Réunion eo amin'ny Manasadalana. Ny Réunionnais izay ny tanany larana faharoa tao amin'ny vondrona be. Tamin'ny andro voalohany moa dia nanilika tamin'isa 4 ny Comore ny bary kely. Raha ny fampitambavao avy any toerana dia mampiaiky ny mpijery tonga any Maurice ny lalao ataon'ireto zandrikely malagasy reto na dia kely vatana azy. Fa ny riny rehetra dia nitondrany bary U15 ny amboara mody eto an-tanindrazana amin'izay mba misy mijery somary mpanohana tahaka ireo bary azokiny miatrika ny kanina 2024 ireto zandrikely eo amin'ny bary U15 ireto. Marihana tokoa mantsy fa nany fanamina iraisana aza dia tsy mba nisy nanome ireto ankizy ireto fa ny ray aman-dreny no nanao tsipaipaika. Mahatonga saina ihany zany tranga izany satria tozary manao mpitary baty bilambava ny mpitatana eto amintsika amin'ny tokony hanoanana ireo tany ketsy.